Shalom, 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 shalom לכולם, שבוע טוב, manaraka rehetrarehetra manaraka amin'ny Facebook, sy ireo izay manaraka amin'ny rehefa manaraka moa zany satria tsy live moa zany izy nefa rehefa manana fotoana moa zany dia manaraka ny koa hoe Zata Shem shalom manarabantsika rehetrarehetra. Natoky ary miaiky fa tsika moa zany zao fa anatin'ny Chol Hamoed na ireo andro tsy eo mitovy, tsy fety le izy fa andro rano andavanandro fa eo anelanelan'ny fety anankiroa zany tena marina zay antsoina hoe Chol Hamoed. Manino satria tamin'ny misy ny antsoina hoe Pesach tamin'ny 12 volana Nisan no natao ny Pesach Zata Shem, dia 7 andro aorianany koa mbola Pesach, fety koa le izy. Dia mandritra n'io 7 andro io misy lalàna maromaro tsy tafiditra tao anatin'izay ny kory nataontsika tamin'ny alachot na lalàna fa Zata Shem mandritra ny afaka resantsika kely hoe inona daholo zany ny tokony atao tanterahana amin'izao 7 andro aorianan'ny moa zany ny Pesach na Pâques, Pasika moa zany Pâques izy. Dia ny jerentsika koa anio ny antsoina hoe Sefirat HaOmer na ny fanisana ny amboara moa zany amboara tamin'ny andron'ny telopolo mbola nisy mbola nitsangana, dia ny mpamboly varim-bazaha dia mampiakatra isan'andro mandritra ny 7 andro manangona zany zareo antsoina hoe Omer zay le hoe amboarana varim-bazaha. Dia iriny no hoentina miakatra any Jerusalem. Dia zay no antsoina hoe Sefirat HaOmer. Dia rehefa simba ny telopolo ary miparitaka daholo ny zanak'Israely atao mivoaka tamin'ny tanin'Israely, dia ny olon-kendry tamin'izany fotoana zany nanapa-kevitra hoe mba tsy ho adino zay fomba zay dia manisa zany ny zanak'Israely rehetra manao hoe zay le hoe Sfirat zany avy amin'ny mispar zany isana zavatra zany, dia Sefirat HaOmer na manisa an'ilay Omer zay tokony hoentina tamin'izany fotoana zany mba tsy adino zany. Dia le izy manomboka amin'ny harivan'ny fetin'ny Pesach ina dikan'izay manomboka amin'ny 15 ny volana Nisan hariva, dikan'izay fa miditra amin'ny 9 ny volana Nisan zany satria ny 9 manomboka amin'ny 15 hariva, 15 ny volana Nisan hariva. Dia eo no manomboka manisa hoe androany ny andro voalohany ny fanisana ny amboara na Sefirat HaOmer. Dia io misy io an'izay mbola tsy mahalala an'izay afaka mijery eo amin'ny internet mahita hoe Sefirat HaOmer fotsiny jerena tadiavina amin'ny internet dia hitanareo le fomba fanisana azy. Ohatra ka nisy olona te hahazo amin'ny texte koa afaka fitenenana azy, izy amin'ny teny hebreo dia afaka alefako ny sary. Fa zay zany tsika tsandrana ny hoe inona tsara zany ny hoe antony manisa tamin'ny andron'ny telopolo ny voalohany indrindra hoe maka an'ilay amboarana varim-bazaha dia mandritra ny 70 andro mampiakatra an'izay foana any Jerusalem. Inona ny dikan'izay? Maninona manao an'izay ny zanak'Israely? Dia inona zany tsiambarately zany no jerentsika. Dia tsy vitan'izay koa fa mandritra n'io fotoana io, mandritra n'ilay Pesach ka hatramin'ny 70 andro misy koa ny zavatra anankiray napetraka ireo olon-kendry tany aloha hoe menara ozy izy ny antsoina hoe Pirkei Avot. Io misoratra hitantsika amin'ny sary eto hoe Pirkei Avot, ina dikan'ny Pirkei Avot ohatra ka dika izy. Pirkei zany pereka ohatran'ny hoe andinina, fa ny dia Avot indray antsoina hoe ray aman-dreny na razambe. Zay ny dikany hoe Avot no tena antsoina hoe ancêtre izy amin'ny teny frantsay, razambe zany. Inona zany ny zavatra ao anatin'ny boky io antsoina hoe Pirkei Avot? Ilay izy ao anatin'ny antsoina hoe Mishnah ilay Torah izay
lovatsofina, tsy lovatsofina fa Torah CBLP izay tenenina tamin'ny vava fa tsy voasoratra, tsy voasoratra fa tsy azo soratana mihitsy ny tena marina ny Torah CBLP na ny Torah izay nafindra zany avy amin'ny vava, fanazavana an'ilay Torah nosoratana Moshe, Moïse. Izay no antsoina hoe Mishna, satria rehefa tonga ilay fotoanan'ny simba ny tempolo ka hiparitaka daholo ny zanak'Israely, dia nisy olon-kendry nanapa-kevitra koa hoe aleo izy soratana ny lovatsofina. Ny tena marina tsy azo atao ny mandika lovatsofina fa tamin'izay fotoana izay satria fantany zareo fa ohatra ka tsy soratana ilay lovatsofina dia ho very ny fanazavana sy ny fitsambaratelo ambadika an'ilay Torah voasoratra. Satria ny voasoratra efa mipetraka iny tsy afaka hovana intsony. Fa misy fanazavan'ny Moshe, Moïse sy tany tany ny hoe inona tsara ny tokony azonao amin'ity zavatra voasoratra ity satria izay no antsoina hoe Torah CBLP na ny Torah izay atao hoe lovatsofina. Dia nosoratana zany izay lovatsofina izay anatin'ny boky antsoina hoe Mishna. Dia ao anatin'ny Mishna misy boky anankienina. Dia ao anatin'ny boky anankiray amin'izy enina ireo misy ny chapitre na pirke perek antsoina hoe pirke avot na ireo fampianarana, ohatra ny dikan'izay zany hoe fampianarana ireo olon-kendry, ohatra hoe afatra ireo ray aman-dreny na ireo razambe ho an'izy, ho an'ny taranaka. Izay zany ny tanjona nyity antsoina hoe pirke avot ity. Dia mifantaniana koa zany hoe fa maninona mandritra an'izay fotoana izay hoe Pesara ka hatramin'ny 7 andro aorianan'ny Pesara, mamaky ny olon-kendry tany aloha milaza hoe tokony vakianareo izy ny pirke avot mandritra an'izay fotoana izay. Izay koa zany fanontaniana anankiray tokony ho esentsika ho ezahantsika azafady ho valiana mezatashana. Dia izay zany raha ohatra ka hoe fitiniko kely mihitsy hoe inona daholo zany zavatra atao mandritra ny izay andro izay, Sfirata Homera sady mamaky ny antsoina hoe pirke avot. Dia alohany hidirantsika anatin'ny hoe tena inona tsara zany afatra sy ny hevitra ambadika an'izay mila resahana hoe fa maninona, tsy hoe fa maninona, inona ny antsoina hoe tsiambaratelo, ny tsiambaratelo ny Torah. Ny tsiambaratelo zany tena marina le hevitra na ilay fahalalana mikasika ny tontolo tsy hita maso. Inona dikan'izany? Ny zavatra rehetra misy ny antsoina hoe zavatra hita maso, eto amin'ny tontolo mitatsika moa zany misy ny hoe hita maso, fa io zavatra hita maso io mifikotra na vokatry ny zavatra tsy hita maso any ambadika zany amin'ny antsoina hoe tontolo ara-panahy na rohani amin'ny teny hébreu. Dia mitovy amin'izay koa zany ohatra rehefa mamaky tsika ny antsoina hoe Torah voasoratra na Torah écrit, dia ny zavatra voasoratra voalohany io ny tazana amin'ny maso, io ny azo voalohany, io ny antsoina hoe pshat na le dingana voalohany azahoana fotsiny hoe zay misoratra eto hoe tamin'ny voalohany ozy izy Hashem namorona ny lanitra sy ny tany. Ok, zay zany dingana voalohany fahazahoana ny hoe mamaky zany ilay olona, zay ny zavatra tazanao. Fa mila fantarina fa anatin'ireny soratra ireny na ny reny soratra ao ambadika an'ireny feno kôdy, feno tsy hoe feno, misy réalité ara-panahy miafina be dia be ao ambadika. Dia ahoana ny azahoana an'ireny vokatry n'ilay ahoana hoe avy amin'ilay hoe Torah CBLP na Torah izay antsoina hoe lovatsofina, fanazavana zany ilay izy. Dia any amin'iny ny antsoina hoe sod na tsiambaratelo. Dia mila fantarina zany fa eo anatin'ny Torah rehetrarehetra manomboka amin'ny bokin'ny Bereshit na Genèse ka hatramin'ny farany, ka hatramin'ny profety farany ny boky ireny, dia mila fantarina fa misy dingana anankiefatra daholo: pshat, remez, drash, sod. Iny le manome an'ilay anarana hoe pardes, iny nadikan'ny olona hoe paradis. Ny tena marina paradis zany na pardes zany fahazahoana zany amin'ny Torah eo amin'ny lafiny hita maso sy eo amin'ny lafiny tsy hita maso. Dia ny zavatra rehetrarehetra koa zany ny mitzvot na ireo didy 780 izay tokony arahan'ny Israel, misy le action, misy le maase atao, fa misy koa nefa ny zavatra mifandray amin'ny action ataon'iny fa ohatra hoe zany hoe fitaratra an'ilay réalité zava-misy any amin'ny tontolo ara-panahy.
na ruhaniyut. Ohatra zao mametraka fotsiny maka ohatra za hoe maninona rehefa shabata mila mampirehitra labozia ohatra. Inona raha ohatra zany za tsy mampirehitra labozia dia tsy shabata zay satria zay le izy io zavatra le action atao io le mampirehitra labozia taratry ny zava-misy amin'izay vanim-potoana antsoina hoe shabata. Misy zavatra tokony ampirehetina any amin'ny tontolo tsy hita maso dia ny fampidinana an'izay réalité zay zava-misy any amin'ny tontolo tsy hita maso na ara-panahy zay no lasa mivadika izy lasa action tena ohatran'ny hoe réel hoe mampirehitra afo, mampirehitra le jiro moa zany merote. Tsy vitan'izay anatin'ny shabata mila misy mofo, manamboatra mofo, inona koa ny zavatra mambadika an'ilay fanamboarana mofo. Tsy hoe manamboatra mofo satria zay zany ohatran'ny hoe fomba hatramin'izay fa hoe fomba le izy satria hitazomana an'ilay hevitra sy le zava-mihisy any amin'ny tontolo ara-panahy na rohani. Zay no tazomina. Zay zany mahatonga ny hoe feno fihetsika be dia be mila tandremana satria ny fihetsika tsy hoe izay zavatra hitanao maso fotsiny fa misy zavatra miaraka amin'ny zavatra tontolo tsy hita maso miafina ao ambadika dia zay no antsoina hoe sody na tsiambaratelo. Ary tafiditra koa zany itsika eto amin'ny pesa hoe maninona amin'ny pesa raha ohatra tsy mahazo mihinana intsony mofo misy lalivay fa mila mitandrina mihitsy anao mandritra ny 7 andro hoe tsy mahazo hoe tokony tsy mahita hamets na lalivay na sakafo misy lalivay. Maninona inona ny anton'izany? Misy antony daholo izy fa tsy hoe fihetsika fotsiny ohatran'izao fanarahana fotsiny zay mantsy mahatonga ny hoe rehefa mianatra Torah fantatrao zany ny zavatra ataonao fa tsy hoe manaraka satria nitenenina zao natao dia zao atao dia tonga dia atao manaraka fotsiny. Tsy hoe ratsy zany fa zany dingana voalohany aloha satria rehefa miditra anao anatin'ny Torah tsy voatery tonga dia halala ny zavatra rehetra satria ngeza be tsy vitan'ny olona anankiray tsy vitan'ny hoe nioniona rehefa hoe mahalala an'io matoa za manao an'ity mampesika an'ity dia misy fiantraikany zany amin'ny tontolo tsy hita maso fa amin'ny voalohany aloha atao le zavatra atao le izy satria mifehy tena koa le izy ny tena marina mampifehy hoe misy zavatra niteneninao hoe ty atao dia rehefa tanterahanao le izy izay anao vao mahazo lalana amin'izay hoe satria le olona efa hoe folana zany le olona dia zay le olona zay vao afaka mandray an'le zava-misy hoe zao ny antony matoa anao nitenenina hoe zao no atao satria erovana an'izao azahoanao an'izao be dia be zany le izy zay zany ohatra hoe fampidirana an'ilay hevitra ny antsoina hoe tsiambaratelo anatin'ny Torah dia fanazavana ny zava-mihisy any amin'ny tontolo tsy hita maso ary vokatry ny zavatra ny zava-misy any amin'ny tontolo tsy hita maso no ampidinina eto amin'ity tontolo hita maso eto dia mila avoaka avy amin'ny alalan'ny zavatra atao maase action. Dia zay zany le hoe maninona zany fanontaniana hoe maninona inona zany tsiambaratelo anatin'ny antsoina hoe sefirata omer ary maninona mandritra ny vanim-potoana hoe sefirata omer io mamaky ny antsoina hoe pirke avot na ilay ireo fampianarany olon-kendry na tsy olon-kendry ary avot zany razana ancêtre pirke avot fampianaran'ireo razambe ny Israel fa ny razana izy io avot fotsiny ho an'izy ho an'ny taranaka. Dia zao zany le izy rehefa miditra zany ny olona anankiray anatin'ny antsoina hoe Torah sod na Torah alef na le Torah atsotsika hoe manazava ny zava-mihisy tsy hita maso dia misy concept anankiray miverimberina foana tsy verimberina fa iny tena hoe fototra ny fampianarana sod i Aria Kadosh olon-dehibe tany aloha nanazavana antsoina hoe sod ny Torah nanazavana antsoina hoe boky antsoina hoe Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai afaka jerentsika daholo hoe afaka jerena eo amin'ny internet hoe iza daholo reny olona reny fa reny zany ny olona tena hoe navita nanazava ny tsiambaratelo tsy hoe navita satria zao niakatra tamin'ny fahendrena sy ny fahamasinana dia nahazo alala nahazo hery hanazava ny Torah voasoratra hoe inona zany ny tsiambaratelo ambadika. Ny prinsipa anankiray tena hoe voatazona mifototra anatin'ny antsoina hoe sody ny antsoina hoe shvirata kelim. Ina dikany atao hoe shvirata kelim ny fitaovana zay potika shivira zany potika dia kelim ny fitaovana fandraisana inona azavana. Tsika hiditra kely fa satria izy concept ngeza be fa azahoantsika an'ilay concept fotsiny hoe zay mahatonga an'ilay hoe maninona zao ohatra hoe fito mandritra ny 7 herinandro anaky 7 no anaovana an'izay sefirata omer zay satria maninona
49 sivy amby efapolo andro no anisan'le izy dikan'izay impito mandritra ny semaine anankifito satria anatin'ny semaine anankiray misy andro anankifito de 7 fois 7 49 maninona 7 maninona inona tsy ambaratelo ambadika an'izay izay chiffre zay sona hoe fito zay zany ny antsoina hoe chevirata kelim maninona satria misy concept lasy andesika antsika anatin'ny Torah misy ny antsoina hoe Melech Edom na mpanjakany Edom izay nanjaka alohan'ny nanjakan'ny mpanjaka Israel aiza ny atantsika an'izay parashat Vayeshev Vaishlar azafady any amin'ny farany Vaishlar toko raika amby telopolo lasy fajerentsika eto le izy ty le zavatra ozy izy ve'ele hamelachim asher malchu be'eretz Edom lifne melech livne Israel reto izy izy indray mpanjaka izay nanjaka tao amin'ny firenena Edom alohan'ny anjakan'ny mpanjaka anankiray malach anjaka eo amin'ny zanak'Israel. Ty passage ty io ny fototra ny tsambaratelo rehetrarehetra ary fototra ny asa rehetrarehetra ataon'ny zanak'Israel. Rehefa misy olona zany mahazo an'ity mahazo ny tsambaratelo ambadika an'ity voasoratra anatin'ny bokin'ny Bereshita ty de azony am'izay hoe inona mazava aminy zany hoe ny zavatra rehetrarehetra vokatry ny antsoina hoe mitzvot na ny didy rehetrarehetra. Zao ozy izy וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דינהרה. Mpanjaka voalohany ozy izy Bela zanaky Beor. Mitazomina ny anarany zareo amin'ny teny hebreo satria misy kody koa ny anatin'ny anarany zareo Bela ben Beor. De ny tanàna nanjakany ozy izy antsoina hoe Dinhav fa tsy Dinhab. De Vayamot Bela Vayimloch Tartav Yovav ben Zerah mi Batsa. De maty ozy izy rehefa maty ozy izy le mpanjaka Bela de nanjaka teo aoriana indray ozy izy Yovav ben Zerah mi Batsa avy any amin'ny torana antsoina hoe mi Botsra azafady Botsra. De izy zany Bela ben Beor mpanjaka voalohany maty Bela ben Beor nanjaka teo aorianany Yovav ben Zerah. Vayamot Yovav Vayamot Yovav Vayimloch Tartav Husham me'eretz ha-Timani Atimani. De maty ozy izy zany Yovav de nanjaka teo aoriana indray mpanjaka antsoina hoe Husham avy any amin'ny tany antsoina hoe Temanita. Code daholo bezata chaîne. Bela Yovav Husham telo zay. Vayamot Husham Vayimloch Tartav Hadar ben Bedad Hamake et Midian Bisde Moav Veshem Iro Avit. Maty ozy izy Husham de nanjaka teo aorianany Hadad ben Badad. Hadad ben Badad. De izy ozy izy no nandresy niady tamin'ny tao amin'ny niady amin'ny olona antsoina hoe Midianita tany amin'ny tao antsanin'ny Moav. Reny koa code daholo reo misy code ambadika vakiana fotsiny le passage. Iro de ny tanàna ozy izy de antsoina hoe Avit. De maty koa ozy izy Hadad de nanjaka teo aorianany Samla me Marshka Masreka avy any amin'ny toerana antsoina hoe Marseka fa efatra zay. Maty ozy izy i Hadad de i Samla zany nanolo azy de izy nanolo an'ny Samla. Vayamot Samla Vayimloch Tartav Shaul mpanjaka fahaenina Shaul mpanjaka fahaenina ny nanolo an'ny Samla. Me Rehovot Hanav de tany amin'ny toerana antsoina hoe Rehovot Ha-Nahar. Vayamut Shaul maty koa Shaul de Vayimloch Tartav Baal Hanan ben Achbor. Efa maty ozy izy ny mpanjaka antsoina hoe Shaul eo de nanolo azy Baal Hanan ben Achbor. Zay le mpanjaka fito ozy izy.
fito zay 7 roa Sheva Melachim concept angeza be zany anatin'ny sôdy satria io mifototra ny asa rehetrarehetra ataon'ny zanak'Israely. ويموت بعلخنان بن أخبار ويملك تحته هدار. Rehefa maty kosa izy mpanjaka antsoina hoe Baalchanan io dia nanjaka teo aorianany amin'izay izy Hadar. Veshem iro pa'u veshem ishto mehetavel bat matred bat mei zahav. Dia nanjaka teo aorianany zany izy antsoina hoe Hadar izay mipetraka teo amin'ny tanàna antsoina hoe Pa'u ary ny anaran'ny vadiny izy Mehetavel zanaky Matred ary zanaky Me Zahav. Reo zany ireo mpanjaka ny Edom alohan'ny izy alohan'ny nanjakan'ny mpanjakan'ny Israel teo amin'ny zanak'Israel. Zay zany io le texte na le soratra miresaka ny antsoina hoe Shevirat Kelim na ny fitaovana fandraisana izay vaky. Izao zany antsika hiditra amin'izay anatin'ny bokin'ny Ben Ishai. Bokin'ny Ben Ishai ty Da'atud Vuna Ben Ishai manazava io concept io. Tsika atao kan ngeza be le boky fa ataontsika kelikely fotsiny amizay azahoana an'ilay le hevitra tiany ambara ambadika. Lasa hoe jerena vetivety aiza izy teo. Da'atud Vuna eto. Da'atud Vuna hitanareo le izy Perek He dia page Kuf Pe Gimel. Tsika tonga dia anomboka eto amin'ny da. Inona le fanontaniana zany hoe azavain'ny Ben Ishai hoe inona le antsoina hoe Shevirat Akelim na le fitaovana fandraisana zavatra izay vaky. Inona le zavatra nampididina tao anatin'ny fitaovana antsoina hoe Kelim io dia inona le vaky. Veda zao izy fataro izy ki ka'asher atrilu benichnasu kulam tor hakeli shel haketer היה כוח בחלי ההוא לסבול כולם ולא נשבע. זהו זיז. Rehefa niditra, satria misy fanazavana be tao ambonin'io fa efa tonga amin'ny fotoana hoe hidina amin'izay izy le fahazavana. Ino hoe fahazavana be io? Io antsoina hoe Or En Sof na ny fahazavana tsy farany. En Sof. Aveza io Nifatarina fa antsoina hoe Or En Sof no manamboatra sy manome zava-baovao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra ka tsika mbola miaina, vao hoe isaka matory dia miverina amin'ny fo foana, tsy ny zavatra rehetra mbola misy satria misy ny antsoina hoe Or En Sof ao any amin'ny tontolo tsy hita maso manome an'izany aina zany, vitalité na kaim. Dia fataro izy fa rehefa avy any amin'ny toerana antsoina hoe En Sof, Or En Sof misy fahazavana midina dia mila tatazana avy amin'ny kely na fitaovana fitatazana azy. Inona ny anaran'ilay kely voalohany mandray an'ilay fahazavana avy any? Antsoina hoe Keter na satroboninahitra, couronne, Keter. Dia miditra ao anatin'ny Keter izy ilay fahazavana dia fataro fa zakan'ny tsy vaky zany le Keter. Satria inona ny antsoina hoe Keter? Io ny antsoina hoe Sefirot. Manomboka zao zany rehefa misy olona miresaka hoe zao ny antsoina hoe Sefirot, Sefira zany kely na fitaovana fandraisana zavatra. Dia le fahazavana no miditra ao anatiny. Zay zany le izy ohatrany hoe ohatra zao maka an'ity, lasa makakely an'ity kosty. Tia misy kos kely le izy, zavatra misy lavaka eto, hitanareo lavaka. Ny rano ampidirinao zany antsoina hoe orot na fahazavana. Fataro izy fa rehefa tonga tamin'ny Sefira voalohany Keter, le fahazavana avy any En Sof Baruchu dia zakan'io Keter io le hazavana fa tsy vaky izy. Dia ina dikan'izay, lasa fa toizatsika. Dia toizana izy dia simba izy velo nishba וכן כשיצאו משם 9 האורות התחתונים ונכנסו בכלי החוכמה היה כוח בכלי ההוא לסבול כולם ולא נשברו. Vita izy zay dia nidina koa izy io
rehefa ao anatin'ny ketera zany le hazavana fatary fa misy hazavana anakifolo ao anatin'ny ketera de hoameny amin'ny structure anankiray na tsefira anankiray antsoina hoe chokhma indray dikany chokhma fahendrena sagesse rehefa midina any amin'ny chokhma izy le hazavana avy any ensofa de anankisivy no midina any amin'ny chokhma fa anankiray tazomy ketera dikan'izay le folo zany tamin'ny voalohany efa midina amin'ny chokhma lasa sivy ny fahazavana de fatary izy fa zakany chokhma koa io ny fanazavana iny fahazavana azavady de ny zakany zany izy de tsy vaky koa zany izy ny chokhma na ny fahendreny de toizany de khen keshe yasu misham memuna aorot venikhnasu tor keli abena hayakoa bikhli lisbol kulam velo nishba tovoko izy rehefa nalain'ny chokhma izy ny anjarany hazavana anankiray de anakivalo no alefany any amin'ny sefira anankiray antsoina hoe bina bina indray antsoina hoe intelligence na fahaizana de ao anatin'izay zany ao anatin'ny fahaizana zany am'izay fotoana zay anakivalo ny hazavana ao anatin'ny bina na fahaizana de teneny fatary koa izy fa tsy vaky koa izy le sefira antsoina hoe bina na fahaizana ina zany keter chokhma bina nandray any hazavana lehibe tena ngeza be io hazavana io tena marina avy any amin'ny ensof avy any amin'ny fahazavana tsisy farany de zakany zareo le izy ketera na nitazona anankiray nandray anakifolo de nitazona fahazavana ray ary nalefa ny sivy amin'ny chokhma na fahendrena nitazona fahazavana ray de nalefa ny ambiny anakivalo zany zay any amin'ny sefirasina hoe bina de valo zany zao any amin'ny bina de zao am'izay ozy izy fatary ozy izy beda ki bihiod asheva banim betor hakeli shel ima haya sham be prinot maim nukvin me orerim zivuga elion ve abba ve ima fatary ozy izy fa raha ohatra zany toizatsika le logique bina zany mila mitazona fahazavana anankiray de mizara am'izay ozy izy ny bina am'ireo zanany zay ny antsoina hoe zanaky bina na ny fahaizana de firy ny zanany zany fito dikan'izay ny asan'ny bina ozy zany no manaparitaka na mizara tsy hoe manakaparitaka mizara n'ilay hazavana fito ho an'ny zanany fito iza daholo ny zanany fito chesed chokhma chesed gvura tiferet netzar hod yesod malchut fito izy reo fito reo ny antsoina hoe sheva melachim na le reo mpanjaka fito ny vakitsika tao anatin'ny parasha vaishlach zay ny tsambaratelo reo mpanjaka reo mifatarina fa reo ny antsoina hoe sefira chesed gvura tiferet netzar hod yesod laso restsika sary eto izy am'izay mazava tsara hitatsika zany ty eto zany ketera ty boribory ty nahazo hazavana folo izy de alefany izy anakisivy de mitazona anankiray zany izy azo zany zao sivy ny hazavana rehefa azony chokhma fianarana koa eto angambany chokhma tia antsoina hoe chokhma de tia le ketera na satroboninahitra tokony tazomina ny anarana amin'ny teny hébreu keter de tia bina na intelligence na fahaizana ina zany tiany teneny eto rehefa tonga eto zany bina mandray fahazavana anankiray de fito zany tsisy misy hazavana fito mila zarany amin'ny zanany zay zanany anakifito izy reo zanany fito reo ohatran'izao fipetrany tena marina 2 3 4 5 6 7 fito 3 4 5 fito reo izy ny zanany fito izy daholo reo maka fotoana mihitsy satria tia concept ngeza be tsy azo ianarana aingakaingany fa mila mipetraka mihitsy mianatra azy chokhma
zavady rokhma khesed na fahasoavana asa soa khesed gvura rigueur izy amin'ny teny frantsay de vora hita iny tiferet indray ahoana zany ny vita ndazo soit vite ny anarany rehetra tiferet de adjectif izy aveo tiferet netsara fandresena reo zany anarana kilima anarana fitaovana daholo reo fa tsy le hazavana le hazavana zavatra hafa mihitsy orot ny antsony anazy hod yesod ary ny farany de yesod ny antsona hoe fototra de ny farany antsona hoe malhut na fanjakana zay reo daholo zany ny sefira anakifolo keter chokhma bina chesed gvura tiferet netzar hod yesod malhut inona zany ozy izy mitranga ny ketera nazakan'le fahazavana chokhma nazakan'le fahazavana bina nazakan'le fahazavana fataro izy fa manomboka amin'ny bina ary rehefa bina am'izay nizaran'le hazavana ho an'ny janany anakifito de teo no nisy ny olana inona le olana tsy zakan'zareo le hazavana satria zareo mbola tsy vonona zany le kely na le fitaovana andraisana le hazavana mbola tsy vita tsara tsy mafy ary tsy vita an'izay kody ngeza be io be de be ny zavatra afaka resana fa ohatran'izao ny endrika an'zareo tamin'ny voalohany manino satria raha ohatra ka fitiniko kely ny zanany bina zany satria ny bina koa antsona hoe ima na reny chokhma antsona hoe ray reny de ny zanaky bina na ny reny zany antsona hoe bina ima zay tenenin'ny Benisha teo fito zareo reo le antsona hoe sheva melachim na le reo mpanjaka fito ny Edom alohany anjakany mpanjaka anankiray antsona hoe le fahavalo zany ny fahavalo antsona hoe Hadar le vakitsika teo ina no mpanjaka izy chesed ok de reto izy zany tsy nazakan'le fahazavana fa ny tena marina zany zareo tokony manao ohatran'izao mahazo fito zany izy de mitazona nanankiray de mahazo de iza zany nalefany iza nalefana ary enina de mitazona raiky ny gvora de mampidina ny hazavana de dimy zany sisa tavela de mitazona anankiray koa ny tiferet de alefan'ny tiferet hazavana anakefatra tazona anankiray koa ny etsaka de mandefa amin'ny hod hazavana anankitelo tazona anankiray hod mandefa amin'ny esod hazavana roa tazomin'ny esod roa de malhut koa zany manana aveo manana anankiray zay ny antsoina hoe 10 sefirot zay ny code ao ambadika raha misy fanontaniana satria mety somary technique somary tafiditra lalandalina kely le zavatra de zatra fa ametraka foana fanontaniana raha ohatra ka misy shalom rabanit larita jeffer shalom rabi yehuda makabi amin'ny Facebook shalom zay ozy izy de ndrasa am'izay verina amin'ny texte inona ozy izy veda ki bihiod hasheva banim avy amin'ny alalan'le zanaka anakifito ny betor akely zay ao anatiny mbola tsy nivoaka zany zareo mbola ao anatiny ny sefira bina inona dikan'izay mbola etotsika zany amin'izay fotoana zay mbola etotsika amin'izay fotoana zay mbola atao anatiny ato ozy izy de fa ao anatiny ao daholo ny zanaky bina anakifito ry zareo inona ozy izy ny zavatra mitranga ao anatin'ny bina betor akely shel ima satria ima natsona hoe bina reny dikan'izany ima zany reny hayu sham be prinat mahim nukvim zay ozy izy rehefa miresaka zany tsika hoe rano vavy mahim nukvim zay ny code koa zay misy zava-dehibe ao anatin'ny Torah mahim nukvim reo rano fa vavy satria misy koa tsona hoe mahim duhin na rano lah mahim duhin
dia any anatin'ny ima izy le sefira antsoina hoe ima eto ty eto rehefa reo zanany fito reo mbola ao anatiny fa mbola tsy nivoaka ohatrany ty nataontsika ty dia fataro izy fa reo dia ao anatin'ny endrika antsoina hoe mahimna nokovinina na rano vavy. Inona zany dikany hoe mahimna nokovinina resed vora tiferet netsa hod yesod sy malhot fa mbola ao anatin'ny binar zareo fa mbola tsy nivoaka. Pesa tashay malova kina fa ngeza be ny zavatra ao ambadika an'izay. Fa tohizana ilay izy. Eo izy me origine dia rehefa reo izy no manaitra ary ampitambatra ny abas ima na chokhmas bina na fahendrena sy fahaizana. Rehefa active izy le zavatra fito ao anatin'ny ima na ao anatin'ny sefiran'ny bina dia afaka mifandray bina sy chokhma na ny fahendrena sy ny fahaizana mitambatra zareo dia reo zay vao afaka miteraka amin'izay zareo miteraka le zanaka fito zay vao mivoaka anatin'ny bina zany le zanaka anankifito. Ka asher yatsu misham ale enema dia zay izy rehefa mivoaka rehefa vita zany misy an'izay zivogo zany antsoina hoe fifandraisana ny chokhmas bina dia mivoaka ao amin'izay izy le zanaka. Umlala yoledat hasheva zay izy le texte any amin'ny Irmia hoe nateraka zaza fito izy. Zay texte zay zany mila fantarina fa izay miresaka an'ilay sefira ao anatin'ny bina mezatashena. Dia inona amin'izay izy vehem em hasheva melachim asher malchu be'eretz edom. Zay le izy reo zanaky ny bina anankifito zay mivoaka anatiny vokatry ny fitambarany chokhma sy bina izy reo le sheva melachim le mpanjaka anankifito zay nanjaka tao amin'ny tanin'ny Edom. Zay le nivakitsika teto. Averiko ihany le izy. Parashat Vaishlach. Ty. Ve'ele melachim asher malchu be'eretz Edom. Reo izy le mpanjaka anankifito zareo zay nanjaka teo amin'ny tanin'ny Edom. Io ny sefira fito hitatsika eto. Inona zany dikan'izay? Chesed Bela ben Beor Gvura Yovav Tiferet Husham Netzach Hadar Hod Samla Yesod Shaul Malhut is Baal Hanan. Zay le code io ho an'izay olona tena miteny hoe zay mianatra sody na bekobal raha tsy mahay manazava an'izany dia fatary fa betsaka hatrany mbola misy ezaka be, mbola mila mianatra mila mamaky boky be dia be zany tena marina. Zay ny tsambarateny ohatra zao misy olona manontany fotsiny hoe azava amiko ny antsoina hoe Sheva Melachim na ireo mpanjaka fito. Raha tsy mahavita manazava an'izy rehetrarehetra niresantsika teo dia betsaka hatrany mbola mila fampianarana maromaro. Zay izy Elu hem Asheva Melachim Asher Malchu be'eretz Edom Aniskachim be'risha Adarat Nase Veze Mispacham. Zay izy nisany Da'at Echad Chesed Bet Gvura Gimel Tiferet Dalet Netzach Ve'od hem Tre Palgi Gufa Ve Nershevim Le Achad Ve'hem He Yesod Vav Malchut Zayi. Nisan tele nisan les zanaky bina zany reto izy reto zao izy inona zany ny tsambaratelo inona ny hevitra an'izay satria manatantsika zao concept sefira mikasiky resaka antsoina hoe sefirot resaka antsoina hoe orot na fahazavana fa inona ny zavatra tena hoe miafina ambadika an'io reto rehefa midina eto amin'ny tontolo ara-batana amin'izay zany ny tontolo hita maso satria tsy antsoina hoe zavatra mitsanga any ambony le réalité na zava-misy any amin'ny antsoina hoe olam ruhani na tontolo ara-panahy ohatra ka tatsika ohatran'izay
reo ny zavatra mitranga fa rehefa midina eto amin'ny tontolo misy atsika aty am'izay zany dia inona ny zavatra mitranga satria teny ny any amin'ny tontolo tsy hita maso na tontolo ara-panahy vaky reto sefira anankifito reto dikan'izay zany latsaka daholo ilay hazavana tokony nalainy zareo inona dikan'izany hoe vaky ilay sefirot manomboka amin'ny chesed ka hatramin'ny malchut reo ny toeran'ny fihetsem-po anankifito raha ohatra ka misy zao efa rentsika hoe les 7 péchés capitaux aveza zany zavatra zany avy amin'ity zavatra ty avy amin'ity fampianarana ny sode fa tsy tonga fatany les chiffres tsona hoe fito 7 péchés capitaux satria vaky le zavatra ny tsambaratelo ambadika an'izay ngany tena marina ny antsona hoe fihetsem-po na émotion anankifito ny zavatra ny émotion zavatra ny midôtra haute na ny toetra ratsy zay mivoaka tao anatin'ny zanaky ny binao izy no natonga ny zareo tsy navita mitazona ny hazavana na orote na nizaraina tamin'izareo dia vaky zareo reto zany tena marina antsona hoe tikone amidote na fanamboarana ny toetra tsara matoa ny olona anankiray mbola indraindray izy endry indraindray izy mbola misy tafitohana ny ota latsaka izy ny anjery satria ny sefira anankifito ananany ao anatiny mila fantarina eo amin'ny tontolo tsy hita maso vaky na mila mbola amboarina tsy mazaka ny orote raha ohatra ka adika amin'ny toetra amin'ny zavamisy zany ohatra hoe misy olona anankiray tampoka izy te hianatra Torah za satria fatany hoe misy hazavana ao misy fahamarinana ao sy ny sisa dia efa tonga amin'ny dingana antsona hoe zao am'izay zany natao mila mitandrina sakafo hoanina ny antsona hoe kashrut aza mihinana sakafo misy ohatra hoe avy amin'ny ronono sy hena tsy azo atambatra rehefa alohan'ny ampiasa vilia sy ny sisa mila manao antsona hoe tevilata kelim na mila ampidirina anaty loharano velona zay vao afaka ampiasaina sy ny sisa reny alahary rehetrarehetra reny na reny lalàna rehetrarehetra zay tafiditra anatin'ny Torah mitanjona an'ireny anamboarana an'ilay sefira zay potika reo anankifito reo potika izy satria tsy navita nandray an'ilay orote manina tsy navita nandray an'ilay orote satria misy ny antsoina hoe toetra ratsy izay nanimba azy tena marina raha ohatra ka zara kely fotsiny zany moa tsy dia isy lalina an'izay fa ny zavatra nitranga rehefa izara bina eto rehefa izara ny sefira bina amin'ny zanany fito dia miady izy rehetrarehetra te azo voalohany zay mahatonga an'izareo nilahatra na intsy satria tia misy raha hitantsika eto amin'ity sary eto koa hitantsika eto nizarany bina ilay izy dia nilahatra zany zareo miteny hoe chesed zany tokony mahazo fahazavana voalohany ny anankiray ny teny kivora zany tokony mahazo an'ilay izy dia nilahatra zany zareo fa tsy nanao an'ilay position hoe eo ampovoany eo ankavanana sy eo ankavia sy ankavanana fa tonga dia nilahatra zareo ny tena marina ny tsambaratelon'io endrika ohatran'io io endrika io raha jerena tsara io ny la croix ny chrétienne zay ny tsambaratelon'ny la croix chrétienne hoe endrika an'ilay 10 sefirot fa 10 sefirot potika ino dikan'izany ny fihetsem-po manomboka amin'ny chesed ka hatramin'ny malchut no mitondra ny spiritualité zay mahatonga ny hoe anatin'ny finoana chrétienne ny tena mitondra azy fihetsem-po anankiray antsoina hoe fitiavana tsy ratsy ny fitiavana fa raha ohatra ny fihetsem-po mitondra anao dia ino dikan'izay tsy afaka miaktivena intsony zany antsoina hoe chokhmas bina na ny fahendrena sy ny fahaizana satria alohanao hiakatra anatin'ny azahoana fahendrena tsy maintsy mandalo amin'iretsy sefira anankifito reto anao manomboka anao avy aty amin'ny malchut miakatra tsikelikely dia zay anao vao afaka miaktive na mampiasa ny antsoina hoe bina voalohany indrindra na fahalalana n'ino ny Torah dia rehefa mianatra ny Torah anao dia mitombo fahendrena chokhma fa raha ohatra ka tsy voadepassenao reto sefira anankifito reto na le fihetsem-po émotion dia tsy afaka aktivenao reo zavatra reo dia raikitra anao anatin'ilay endrika hitantsika eo izy endrika lasa tena lakroa mihitsy izy tena marina dia tsy afaka zany anao tsy afaka mampidina ny antsoina hoe chokhma na tsy hoe tsy afaka mampidina tsy afaka miakatra amin'izany dingana antsoina hoe chokhma zany fa ny tena marina rehefa namboarina io tikonina
satria hitona le izy efa simba fa rehefa namboarina le izy efa hoe vonona daholo zareo amboarina de ohatran'izao indray ny endrikany rehefa avy eo. Chesed naka ny toeran'ny chokhma midina ao ambany izy. Chesed zao ny endrikan'ny Sefira rehefa vita ny tikonina ny 7 rois d'Edom na le zay le code izy fantatsika zany fa le roi d'Edom na ny mpanjakan'ny Edom reo ny antsoina hoe fihetsem-po fa tsy hoe mpanjaka zareo code le izy atao antsoina hoe mpanjaka izy dikany daholo zany. De rehefa avy eo zany rehefa vita le zavatra ataony tikonina de mandeha am'izay na hoe eto amin'ny Chesed lasa mandeha aty amin'ny ilan'ny akavia ao ambanin'ny chokhma Gvora nandeha idina tao ambanin'ny ao ambanin'ny Bina. Tiferet manaraka ny lalan'ny Keter satria ny Tiferet no mampitambatra manao manome shalom na paix amin'ny zavatra anankiroa fanohitra chokhma Bina na Chesed Gvora. De nanaraka an'izay koa ny Sefira ao ambany. Ny tsara miakatra eto manaraka ny ilany akavia, Hod manaraka ny ilany akavanana, de Yesod manaraka ao ambanin'ny Tiferet, de vita ny Tiferet de Malchut koa tonga de ao ambanin'ny Yesod. Rehefa zao ny endrikan'le Sefirot ny tena marina de tsy vaky tsony zareo. Ina dikan'izany? Rehefa fantatrao hoe amin'ny oviana mila mampiasa ny antsoina hoe Chesed na asa soa, ny asa soa tsara fa ny asa soa fa ny asa soa tsara de nefa koa ny fitandremana ny zavatra zarana satria zay koa ny asan'ny Gvora zany dinimy zavatra enjana. Ohatra hoe zay ny lalàna de tsy mahazo miala an'izay tonga de zay ny lalàna. Chesed ndray avelao izy manao zay vitany aloha am'izao. Zany ohatra hoe alaina tsaratsara ny hevitra ambadika ny Chesed sy ny Gvora. De inona zay Sefira mampitambatra ny Gvora sy ny Chesed? Tiferet. Dikan'izay ny olona anatin'ny Tiferet io antsoina hoe Israel. Ny olona antsoina hoe Israel mavita mampitambatra zavatra anankiroa mifanohitra. Ohatran'ny hoe Chesed sy Gvora zavatra mifanohitra, ny afo sy ny rano mifanohitra, de ny Tiferet no manao an'izay. Ina dikan'izay? Tiferet tsy ny Yesod sy ny Malchut sy ny Keter ny tena marina, reo no mitrandraka ny antsoina hoe shalom na paix. Lasa aloha fa de misy fanontaniana. Mais hesitation. Vetsy. De misy fanontaniana. Shalom, shalom. Rabbi, fa maninona no mpanjaka fito avy amin'ny firenena Edom no mifandray amin'ny Sefirot fito fa tsy mpanjaka fito teo amin'ny Bene Israel. Misy dikany ve? Toda raba amin'ny fanontaniana. Io Edom resantsika io tsy le Edom eritreretintsika hoe taranaka Esavy satria amin'ny voalohany mina concept ngezabe le izy fa ny azoko zarana fotsiny eto ny Edom resahana io rehefa atao misy toerana anatin'ny Bina, code anatin'ny toerana anatin'ny Bina io antsoina hoe Edom fa tsy le Edom eritreretintsika amin'izao fotoana satria Israel koa zavatra hafa koa amin'izay fotoana zay tsy taranaka le izy tsy fa tsy hoe concept fa io dingana anankiray ny olona anankiray rehefa zao ny tena marina ny olona anankiray rehefa mavita nanamboatra ny Malchut, Yesod, Hod, Netzar, Tiferet, Gevura, Chesed de atsona izy voalohany indrindra atsona amin'le Sefira tena eo ampovoany Tiferet. Izy ina atsona hoe Tiferet zay ny hoe Tiferet Israel. Afaka atsona zany ny olona amin'izay fotoana zay Israel satria vonona izy tsy hoe vonona afaka mandeha mahazo ny atsona hoe fahalalana ary indrindrandrindra manana fahendrena no azahoana anamboarana an'ireto Menachim na Sefira anankifito reo. Raha tsisy fahendrena ny olona anankiray tsy afaka dikan'izay tsy ho vitany manamboatra ny zay ny atsona hoe tikonina manao ny tikonina na manamboatra an'ireto Sefira anankifito reto. Le hesitation. Zay ny dingana ny ohatra tsika namala ny fanontaniany Rabbi Yehuda ve zay namaly ve zay sa tsy namaly ve hesitation. De tohizana zany le izy aka page anankiray anatin'ny zao zany
raha ohatra ka fitintsika ny zavatra hitantsika teo. Reto sefirot anankifito reto manomboka amin'ny chesed, asa soa, gevora, olona enjana zany, piady no ataontsika hoe gevora, manana hery moa zany gevora, gever, manana hery. Fahasoavana, asa soa, hery, tiferet, na so adikasika ahoana zany tiferet, splendeur, fahatsarana, ataontsika hoe fahazavana fahatsarana zany, tiferet ohatra ka hoe adikasika zany. Ny tsara fandresena, hod ndraiky koa hod majesté izy ohatra adikasika amin'ny teny frantsay. Yesod dia antsointsika hoe fondement na fototra, dia malchut ny antsoina hoe fanjakana. Reo zany le code-ny Edom, ny code-ny mpanjaka fitony Edom. Maninona ny antsoina hoe Edom satria izy tao anatin'ny bina, sefira bina io sefira féminin na vavy. Bina vavy, chokhma la. Ina dikan'izay koa rehefa miresaka atsika eo amin'ny zavatra rehetrarehetra sefira rehetrarehetra eto ankavia droite dia tafiditra amin'ny antsoina hoe zahar na lah. Rehefa misy indray sefirot amin'ny ilany ankavanana dia tafiditra amin'ny antsoina hoe nokva na vavy. Dia ny eo ampovoany no olona olona fazafady fa ny sefira eo ampovoany no manome shalom, manome fandriampahalemana. Manome fiadanana, ataontsika hoe fiadanana, manome shalom, manome paix amin'ny lahy sy vavy. Satria izay no tanjona ao amin'ny réalité anatin'ny tontolo tsy hita maso, ny tanjony ny antsoina hoe olona Israel, satria ny tiferet antsoina hoe Israel, na ny tanjony olona izay tafiditra anatin'ny le ligne ampovoany, eo ampovoany dia manome fiadanana na shalom ny lahy sy vavy. Raha misy olona mahazo an'izay concept zay, tsisy olana intsony izy eo anatrehan'ny etseratov, ny serserara na ny ilany zay ratsy sy ilany tsara zay ao anatin'ny tsirairay. Maninona satria raha ohatra ka atao kisarisary fa tsy izay le izy, fa azahoantsika an'ilay concept fotsiny zao ny anton'ilay zavatra. Ao anatin'ny tsirairay misy ny antsoina hoe etsertov sy etserara, na ny ilany tsara sy ny ilany ratsy. Ny ilany antsointsika hoe ratsy amin'ny fahazahoantsika anazy amin'ny olombelona aty amin'ny ilany ankavanana, ny ilany tsara no aty amin'ny ankavia. Fa ny tanjony olona manao tikone amidot na manamboatra ny toetra ratsiny tsy hoe hovonoina hazo shalom ny antsoina hoe etserara, satria io tsy ho voalohany indrindra, tsy ho fatin'ny olona zany, tsisy olona vita mamono ny antsoina hoe etserara satria zavatra voajanahary le izy, création na Shem le zavatra. Tsisy olombelona vita mamono zavatra any amin'ny structure rohani zay, any amin'ny tontolo ara-panahy. Fa ny tanjony ny antsoina hoe olon-kendry, satria izay le hoe chokhma, ny olon-kendry mampitambatra an'ilay zavatra roa mba miara-miasa izy roa ary mifanampy. Olona manao an'izay no antsoina hoe Israel. Satria avy eo koa Israel dingana na titre fa tsy hoe ren'ilay olona anankiray efa hoe juif antsoina hoe Israel dia tonga dia Israel tampoka izy. Satria izay le zavatra raha ohatra ka tsy mitandrina ny reto sefira anankifito reto izy zany hoentin'ny fihetsem-po fa tsy ny fahalalana ny Torah dikan'izay tsy fanajana ny lalàna, sy ny fahalalana ny lalàna sy ny tsy hoe fandikana fa sy ny toetra tsara na ny fahendrena no mitondra azy tsy afaka antsoina mihitsy le olona Israel. Tsy azo ny antsoina hoe ketera na fisatry boninahitra. Ina io ketera io? Ensof baruch hu mamea azy. Vita zay zafatsa maka fotoana ketsika iny satria concept ngeza be le zavatra, concept lehibe. Dia zao koa misy daty vona foana le izy, donc ny Benishray daty vona
fa amin'ny pejy kof pe het tonga eto amizay tsika de amizay vao azavantsika amizay inona daholo inona ny fidiran'io fanazavana io sy ny Sefirat Homer ty pejy kof pe het da atody vona eto zany tsika manomboka ozy izy da kize haor de ma hadash hayotse min mitzra hu sod hameler ashmini anikra hadar fatar ozy izy fa misy zavatra be deabe nazavainy tao ambony de ny processus tany avy eo manamboatra ny antsoina hoe ma hadash ma io 45 ny gematriany inona hoe 45 hoe ma zany Adam satria Adam zany alef dalet mem gematriana lanjanisa efapolo dalet efatra de alef ray dikan'izay 45 de gematriany ma koa code zany izy fa miteny izy hoe aor de ma na ny fahazavany ny antsoina hoe ma io mila fantarina fa Adam inona ozy izy ma hadash olombelona vaovao inona dikan'izay zavatra zay ozy izy rehefa fantarinao izy fa rehefa tonga amizay rehefa misy zavatra mitranga zany tany satria niresaka izy teo alohan'izay zavatra zay le Viratakelim na le mpanjaka anankifito simba potika ry zareo satria sy nazakan'le azavana satria tratran'ny fihetsepo de mila amboarina ozy izy fito reo ahoana fanamboarana an'izay misy processus azavainy ao ambadika anatin'ny page daholo fa rehefa vita ozy izy processus zay de tonga amizay anao atsoina le olona hoe ma hadash na olombelona vaovao de io olombelona vaovao izy yotse minha matsar mivoaka amin'ny toerana anankiray tsy teresako hoe inona zay toerana zay hu sod hamala ashmeni io ozy izy le tsy ambarateny le mpanjaka fahavalo ao anatin'ny parasha vaishlara ihany tsika teo izy le mpanjaka fahavalo ozy izy hadar eto izy eto Shaul Balhanan ito de Balhanan eto izy ty Vayamud Balhanan izy zany Balhanan le mpanjaka fafito Vayimlor Tartav Hadar ary nanjaka teo arina ozy izy Hadar izy zany le mpanjaka fahavalo izy mpanjaka fahavalo io ina tenen'ny Ben Ishraï Shelo Niskar Bo Mita satria ozy izy fatara fa ny mpanjaka fito nivakitsika tao anatin'ny parasha io rehetrarehetra io maty daholo izy rehetrarehetra izy rehefa maty izy de ty mpanjaka anankiray nanjaka teo arinany maty io mpanjaka anankiray nanjaka teo arinany rehefa tonga eto amin'ny hadara ozy izy ianao jereo fa tsy miresaka fahafatesana mihitsy manino satria hadara ny tena marina tsy maty satria izy jereo Vayamot maty ozy izy Baal Hanan ben Akbor maty ozy izy le mpanjaka antsoina hoe Baal Hanan ben Akbor Vayimlor Tartav de nanjaka teo arinany Hadar Veshem iro Pa'u Veshem izy to ary ny anaran'ny toerana nanjakana ozy izy antsoina hoe Pa'u de ny anaran'ny vadiny ary izy rery no nahazo antsoina hoe vadiny misy code koa zay ny anaran'ny vadiny hitantsika fa sisa ndray tsy fantatra ny anaran'ny vadiny de matrer bat Mezaav zanaky Matred sy zanaky Mezahav vita iny pasoky iny tena marina raha ohatra jerena ny fandroson'ny pasoky teo aloha hoe maty izy fa eto tsy miteny mihitsy le pasoky hoe maty izy Ve'ele Shemot Alufe Esav tonga de toiziny de reto izy izy zany anaran'ny chefny Esav zay vao miresaka Esav tsika eto ina dikan'izay tsy hitanao eto mihitsy hoe maty ve sa tsy maty le Hadar satria izy ozy izy nantsoina hoe ma hadash na le olombelona vaovao inona ny asan'ny mpanjaka fahavalo io manamboatra le mpanjaka fito zay potika inona dikan'izay eo amin'ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana ny rehefa ny olona anankiray zany navita nanao tikone amidot na nanamboatra ny toetrany araky ny kory ataontsika anatin'ny Shara Kidusha ho an'izay manaraka ny kory Shara Kidusha inona daholo ny toetra ratsy rehetrarehetra rehefa vitan'ny olona io izy tikone amidot resatsika anatin'ny Shara Kidusha de inona ny zavatra azony mahazo antsoina hoe or de ma hadash fahazavana ary mahazo lasa antsoina izy hoe olombelona vaovao Adama vaovao de izy inona ozy izy le kodin'izay anatin'ny reo mpanjaka fito reo le mpanjaka fahavalo zay tsy maty satria mila fantarina
fa ny fahafatesana vokatry ny ota. Aizana ny anarantsika an'izay nanota damas chava dia zay ny tenenina Hashem raha mihinana an'ity raha tsy manaraka ny teny zavatra teneniko anareo izy Hashem Hashem dia mot tamut maty nareo ary ho faty. Inona zay nanota zany zareo nandika an'ilay lalàna nandika fady dia tonga ny fahafatesana. Inona zany dikan'izay matoa ty adara ty mpanjaka fahavalo tsy maty satria vitany nanamboatra ny fihetseham-po mitondra ny olona anankiray anota satria ota no mitondra ny voalohany indrindra ary aretina araka ny efa nazavaintsika tao amin'ny Shahar Kedusha rehefa dia rehefa ohatra ka mbola tohizan'ny olona ihany le ota ary tsy manao an'le ary tsy manao teshuva izy na tsy mibebaka miverina amin'ny Hashem dia inona ny zavatra mitsanga amin'izay fahafatesana. Zay zany ny code eto aveantsika any tia ikora ataontsika ty ny tena hoe fototra ny sode rehetrarehetra fito rehefa resaka antsoina hoe chiffre fito dia fatarina zany zao fa sheva melachim zay mahatonga hoe ohatra anatin'ny tefiline rehefa manao tefiline firy ny isan'ny rehefa fatorana impito isa roa telo efatra dimy enina fito tsy vitan'izay ny andro rehetrarehetra voalohany indrindra na hoe bereshit bara elohim firy ny andro Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Hamishi, Yom Revili, Yom Ramishi, Yom Hashishi, dia ny andro fafito, Shabbat, fito koa nisan'ny andro. Tashem, tsy vitan'izay. Mandritran'izao, Pesach zao. Pesach manomboka amin'ny 12 ny volana Nisan, dia fito andro aorinany. Zay vao vita ny Pesach. Maninona fito? Mila fatarina fa ireo zavatra, ireo mitzvot rehetrarehetra ireo izay tafiditra anaty antsoina hoe fito fanamboarana sy fahitsiana ary fampidinana azavana azahoana anamboarana ny antsoina hoe sefira sheva melachim na ireo mpanjaka fito. Zay daholo zany asa zay mahatonga ny hoe ny olon-kendry nametraka ny antsoina hoe sefirata Omer maninona satria sefirata Omer herinandro fito ary anatin'ny herinandro fito misy anatin'ny herinandro anankiray misy andro fito. Zay le hoe 7 x 7 49 sefirata Omer no fanamboarana ny sheva melachim ary tena eo mihitsy satria manomboka antsika anatin'ny taona vaovao. Taona vaovao manomboka amin'ny Pesach. Dia rehefa manao an'ilay sefirata Omer antsika, inona ny zavatra ataontsika? Manome hery ary anamboatra ny sefira rehetrarehetra le sefira anankifito izay ao anatin'ny tsirairay satria io zavatra sefira io anatin'ny tsirairay anamboatra an'io azahoantsika hery mandritra an'ilay taona anomboka mba tsy ho lasaka, mba tsy ho domineny, mba tsy ho anjakain'ny etser ara na anjakain'ny fihetseham-po. Aiza ny anamboarana an'izay mandritra n'izao fotoana zao. Zay mahatonga hoe ny sefirata Omer ho an'izay olona te hiakatra foana amin'ny fahamasinana sy ny dindrina fahendrena tokony tsy manadiny mihitsy izy manao ny compte Omer satria isaky ny andro anankiray ndray jetrika amin'izay izy. Zay zany ny tsiambaratelo, zay ny fandraisana amin'ny sefirata Omer. Sefirata Omer ohatran'izao. Ahoana anaovasika ny izy? Vetivety. Efa nanao tableau za. Vetivety zafady misy tableau mantsy fa ndaso zantsika kely ty dia ohatran'izao ty zany tableau ty misy efa misy kavana eto za tsy hiditra lalina hoe ina tsara le kavana fa zao zany continany sefirata Omer ny tena marina zafady amin'le tableau kely ty zany manomboka eto semaine voalohany na herinandro voalohany. Ao anatin'ny herinandro ray misy andro fito. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Inona dikan'izay? Anatin'ny ty herinandro voalohany ty zany tsika, inona ny zavatra ho amboarintsika? Bela ben beor, le mpanjaka voalohany na chesed, sefirana chesed. Eto izany ny herinandro voalohany. Dia rehefa miditra zany tsika andro voalohany anatin'ny herinandro, inona ny amboarintsika? Le chesed ao anatin'le herinandro ny chesed. Andro faharoa, Gevura ny ao anatin'ny andro ny chesed. Tiferet ao anatin'ny herinandro zafady fa andro ao anatin'ny herinandro ny chesed. Netzar ao anatin'ny herinandro ny chesed. Hod ny herinandro ny chesed. Yesod herinandro ny chesed. Malchut herinandro ny chesed.
rehefa manao an'izay tsika les structures na le zava-misy any amin'ny tontolo tsy hita maso antsoina hoe le 10 sefirot, le sefirot anankifolo amboaritsika. Rehefa tsika zany manome fotoana ary manokana fotoana tsy hanadino an'ilay fanaovana sefirot Omer satria manamboatra ny tontolo tsy hita maso dia mivokatry ny fanamboarana tontolo tsy hita maso azahoantsika koa orot na fahazavana midina azahoantsika zany hoe era amin'izay fotoana izay chesed na asa soa mba tsy ho tratrany intsony hoe tsy ho vaky zany le kely ary tsy ho latsaka anatin'ny hoe ohatra zao hoe tokony mizara zavatra tsika satria izay ny hoe asa soa fizarana fa ohatrany hoe lasa manana an'izay fihetsika zay hoe za tsy te hizara fa ny naty tsy hizarako zany mihitsy ny zavatra zany. Zany no mila no amboaritsika amin'ity semaine ity ohatra zay. Tonga amin'izay tsika semaine faharoa gvora, izy indray gvora le malach na le anjely antsoina hoe Yovav. Tsy anjely zafady sefira antsoina hoe Yovav. Dia anatin'ny Yovav andro voalohany anatin'le herinandro faharoa manamboatra n'inona chesed ny Yovav, gvora ny Yovav, tiferet ny Yovav, netzar ny Yovav, hod Yovav, yesod Yovav ary malchut Yovav. Efa vita reny fito reny dikan'izay namboatra n'ilay mpanjaka faharoa antsoina hoe Yovav na le sefira le sefirot antsoina hoe gvora sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany mahatonga hoe tsy hoe tsy hoe ny olokeny zany tany aloha tsy hoe nametraka n'ireny alahot reny na reny lalàna reny tsy hoe mba hoe mampitombo asan'ny zanak'Israely tsy izay mihitsy ny tanjony fa misy asa atao ny mitsy avy ny mitsy voto rehetrarehetra ao anatin'ny Torah aza mihevitra fotsiny hoe satria hoe mila manao bénédiction alohan'ny sakafo dia zay dia vita tena tononona fotsiny zavatra fa misy fiantraikany ny zavatra tenentsika any amin'ny tontolo tsy hita maso antsoina hoe rohani. Zay koa indrindra tao amin'ny sefirot Omer anamboarantsika n'izay toetra ratsy rehetrarehetra azahoantsika era iadivana amin'ny zareo. Eto angambany tsy hitrakely fa tia no antsoina hoe kavanot nosar afriki satria ny anatin'ny nosar afriki tsy eo amin'ny structure spirituelle antsoina hoe mpanjaka intsony amboarina fa any amin'ny structure mbola avo noho zay aiza zay anatin'ny antsoina hoe otiot azovitan'izay fa ny antsoina hoe planète satria reto beged kaparat misy code koa reo mbola reny mantsy cours ngeza be tena tsy afaka azavana eto ohatran'izao anatin'ny hoe cours kely fotsiny fa beged kaparat zay koa code anankiray ina dikany hoe beged kaparat beged akanjo kaparat sy avy amin'ny hoe kapara na akanjo ao ny raha tsy hoe kaparat vety expiation, on a entendu expier. Manefa, ilay akanjo zay manefa, ohatrany hoe solon'ny ota natao zany, manamboatra akanjo vaovao. Inona io akanjo vaovao io code izy io fa akanjo ara-panahy, rohani, beged kaparat. Zay koa zany tenenina fa ireo zavatra ireo misy hery be dia be ao ambadika an'ilay izy. Ho an'izay linan'izy afaka resahana kely fa zany tena marina izy ngeza be ny zavatra ao ambadika. Fa zay zany averiko ihany izy, zay zany asantsika, asan'ny zanak'i antsoina hoe Israel amin'ny andron'ny sefirot Omer indrindrandrindra. Satria zay ny tanjony anamboarana, anomezana hery an'ireto Sheva Melachim na le Sheva Sefirot, le sefirot anankifito. Zay fototra ny fihetsem-po, fototra ny émotion, fototra ny toetra ratsy, midot rahot. Raha ohatra zany manadino Mezatra Hashem dia anatin'ny structure antsoina hoe ohatra hoe isika anatin'ny aloha vera zay fa mazava angaman'izay le zavatra. Zay zany mahatonga an'ilay hoe fa maninona manisa Omer na manisa le mandritra ny 7 andro satria zay hitantsika teo le izy herinandro fito anatin'ny herinandro iray misy andro fito
7 fois 7 8 andro. Rehefa vita le zavatra zay, iny zavatra mitranga tena marina, vita iny Shavuot, iny antsoina hoe Shavuot, nazahoana ny Torah. Satria ny olona anankiray tsy afaka mandray ny Torah raha tsy zay le kôdy tenentsika teo, raha tsy vitany nanamboatra ny toetra ratsiny. Ary tsy zany tena zay fa zay koa ny anarantsika teo amin'ny Sharia Kedusha. Aleo lavitra hozy izy olona anankiray feno fahendrena, toy izay olona anankiray manaraka Torah, manaraka lalàna nefa tsy misy fahendrena na ny ray. Satria maninona? Ny olona feno fahendrena na tsy mahalala Torah moramora aminy no anarahany ary andraisany ny Torah rehefa avy eo. Zay ny zavatra mitranga koa rehefa vitanao le fanamboarana le antsoina hoe émotion na fihetseham-po anankifito. Dia inona ny zavatra azonao aorianan'izay, vita ny compte Homer 7 tonga ny antsoina hoe Shavuot, tonga ny antsoina hoe matany Torah. Misy fety anankiray antsoina hoe Shavuot, antsoin'ny olona antsoin'ny sasany hoe Pentecôte, fa Shavuot fandraisana ny Torah. Zay zany le zanak'Israël vao vonona handray ny Torah, satria vitany nanamboatra ny toetra ratsiny na ny etserarany na ny fihetseham-pony. Voafehiny nahazo hery izy nandritra an'izay 7 andro zay nanamboarany sy nanisany amin'ny compte-ny Homer. Zay zany ny tena hoe tsambarateny. Avy tsy vitany eo amin'ny Pesaka ihany ny fety ny zavatra fito na ny fifandraisana antsoina hoe Sefirat Homer, zafady Sheva Melachim, reo mpanjaka fito. Satria avy eo io ny fototra ny mitzvot rehetrarehetra ao anatin'ny Torah. Ary io ny fototra ny tsambarateny, ny fampianarany Ari Akadosh, reo Sheva Melachim reo. Ny tamin'izay nianatra tany Jérusalem, mila fantarina tsenjery anaran'ireo mpanjaka reo. Satria misy kôdy koa mba teny anaran'ny zareo averikany. Fa tsy hoe amin'ny voalohany ianarana fotsiny aloha. Averiko zany tiany pasoka ho an'izay olona te hianatra ny izy. Parasha Vaishlach manomboka amin'ny pasoka na toko fa 1:30. Lamed, ok. Ve'ele Amelachim Asher Malchu be'eretz Edom. Reto izy mpanjaka izay nanjaka tao amin'ny tany firenenan'ny Edom, alohan'ny hanjakany ny mpanjaka izay anjaka eo amin'ny Israël. Jereo daholo ny anarany, Resnot, ampifandraiso amin'ny Sefirot, Baal, resika teo, Bela ben Beor Chesed. Bela ben Beor Chesed. Mat Bela ben Beor. Yovav, Gvura, Husham, Tiferet, Netzar, Haddad, Netzar, Samla, Hod, Shaul, Yesod, Baal Hanan, Malchut. Le mpanjaka fahavalo, izy le fahavalo io le tsy maty, io le navita nanamboatra n'izy fito, dia dikan'izay tsy manota tsony izy. Feno fahendrena, tsy manota dia tsy feno fahendrena dikan'izay. Dia izy ny antsoina hoe Hadar. Kôdy zany izy avy eo kôdy ireo zavatra ireo. Fa zay zany mila ianarana ho an'izay olona tena hoe liana ary te hiditra amin'ny fianarana ny tsambarateny ny Torah ary ny tsambarateny mitzvot rehetrarehetra misy ao anatin'ny Torah tanterahan'ny Israël. Reza tashem. Misy fanontaniana ve? Tsy haiko izy daholo ny ato zao. Reza tashem. Zay zany ny afatra tena averiko eto hoe mandritra nyity reto vanim-potoana manomboka ny Pesaka ka hatramin'ny Shavuot, aza dino mihitsy ny izahana zany, izahana ho an'izay mavita. Manao ny antsoina hoe Sefirat Homer na fanisana ny Homer teo. Fanisana ny amboara. Ohatra ka dika izy fa tokony tazomina Sefirat Homer. Na tsy jerentsika hoe ahoana misy texte be mba jerena miaraka kely fotsiny. Satria avelako eto misy texte ve.
Hesitation. Tasianty. Izao misy texte anankiray hitako amin'ny internet tapeko fotsiny nijereko fotsiny hoe Sefirata Omer. Izao le izy. Ny Sefirata Omer vakiana isaky ny shkiat azafady tsetako shkiat hama. Rehefa milentika ny masoandro any amin'ny faravodilanitra horizon. Dia eo no manomboka tonga dia miteny hoe amin'izay fotoana izay tokony tena hoe hayom fa inona zany ny tenenina voalohany Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Vita zay dia jerenao amin'izay ny toerana misy anao hoe amovina. Hayom izao andro zao izy izy. Tamin'ny voalohany zany ilay andro voalohany hoe hayom yom echad la omer. Le androany izy izy ilay andro voalohan'ny omer. Vita zay dia hoe Rahman hu yahzir lanu avodat beit hamikdash bimkuma bimhira yamenu amen sela amen masela. Dia isaky ny ty zany vakina tena marina tamin'ny arivan'ny Pesach. Vita ny fetin'ny Pesach ny 15 volana dia manomboka amin'izay ny voalohany. Dia tamin'ny maly ariva zany nanao ny fanisana ny andro faharoa. Dia hoe hayom sheni yeme la omer yamim azafady la omer sy ny sisa isaky ny andro zany dia tsitsika fa rehefa manisa atsika tonga tamin'ny 49 io le 49 7x7 manamboatra ny melachim rehetrarehetra ao anatin'ny fito herinandro fito sy anatin'ny andro fito anatin'ny herinandro ray mezatashemy fanamboarana an'ilay tikony melachim bezatashemy. Reo daholo zany izy afaka jerena dia vita zay ny tena marina misy texte manao lamina tsiaby inginot mashir. Inona io texte io sy le texte misy le endrika menorah ohatran'izao. Iny vakina dia vita ina ana be koah. Satria ty document ty ohatran'ny tsy ampy fa ndazo ve tsy jerentsika dia misy document anankiray hafa tsaratsara kokoa. Omer Sudanano Torah Box. Mais właśnie. Tsisy le texte anankiray tokony mamaky an'le lamina tsiaby inginot mashir le tefilim na psaume manana endrikany menorah ohatran'ity menorah ohatran'izao lamina tsiaby inginot mashir Elohim Yehonim panah hitanusela sy ny sisa dia vita iny dia mamaky ny antsoina hoe ana be koah. Zay vao mijanona ny zany vita zay ny mitzvah antsoina hoe Sefirata Omer. Averika isaky ny maty masoandro dia manao ny Sefirata Omer. Tena tsara zany na vita arvita vavaka arivo dia tonga dia tohizana amin'ny Sefirata Omer. Zay aloha zany amin'ity zay zany le tsiambaratelo bezasemy marina fa namoaka boky maromaro sika fa ilaina zay satria zay le tsiambaratelo mila mamoaka boky ngeza be tsy ngeza be fa tsy amin'ny hoe endrika an'le hoe ngeza be fa ngeza be ao anatin'le fampianarana ao anatiny ngeza be. Tsika namaky kely fotsiny passage kely fa feno zavatra lehibe ao anatiny miafina ambadika an'ireny zavatra ireny bezasemy fa atao lehatlehaty zay zany ny amin'ity dia Baruch Adonai Olam Amen Beamen Toda Rabba Mekulam Toda Rabba Rabbi Yehuda Maccabi ao amin'ny Facebook Toda Rabba Rabbi Aina Toda Rabba Rabbi Yoshua tsy haiko na ao hitako fa misy
sy rehetra rehetra zay nanaraka dia amin'ny manaraka an'ilay Bezata Hashem. Dia izay koa mandritra an'izao satria nadinitsika teo hoe namala an'ilay fanontaniana faharoa. تدا ربا ربي أغبانيت لايتا جيفرز تدا ربا nisy fanontaniana anankiroa mbola tsy voavantsika. Iny le fanontaniana faharoa, satria hoe anankiroa fanontaniana faharoa. Inona ny antony amakiana ny pirkei avot? Hitantsika teo le fampianaran'ny olon-kendry. Izy teo fampianaran'ny olon-kendry anatin'ny le lova-tsofina hoe pirkei avot. Zay le fanontaniana faharoa. Dia mazava ho azy izy zany zao satria maninona mandritra an'ilay herinandro fito no mila asain'ny olon-kendry ny zanak'Israela mamaky ny pirkei avot satria ny zavatra ao anatin'ny pirkei avot dia inona? Fampianarana ny fahendrena. Zay fotsiny. Zay raha hoanao izy satria rehefa vakitsika zay zany ataontsika mandritra an'ity fito herinandro ity hianatra hamaky ny pirkei avot isaky ny herinandro iray chapitre anankiray ny pirkei avot no vakiana. Dia hitantsika fa feno fampianarana azahoan'ny olona anankiray miakatra antsoina hoe fahendrena. Maninona? Satria araka ny hitantsika teo le sefiraoty teo satria reto ny foibe ny antsoina hoe fihetsem-po le fito le mpanjaka fito zany le Sheva Menachim. Dia ahoana nanamboarana azy? Ampiakaro izy ny chokhma na fahendrena. Ahoana fampiakarana ny fahendrena? Vakio izy le pirkei avot, le fampianaran'ny olon-kendry tany aloha, tsy hoe olon-kendry, ny fampianaran'ny razambe satria ny avot ny antsoina hoe razambe. Tena marina ny razambe tany aloha ny avot feno fahendrena. Dia jereo izy na aleo tahaka izy ny fihetsikan'ny olona tany aloha azahoanao miakatra koa ny fahendrena. Satria amin'izao fotoana mantsy ohatran'ny amin'izao fotoana fa misy amin'izao ohatran'ny hoe ny zavatra tany aloha ratsy fa zavatra tamin'izao fotoana no satria moderne dia hoe ireny no tena tsara. Fa ny tena marina inona ny hafatra eto? Jereo izy ny fahendrena tany aloha dia ireny no tazominao anaty lohanao fa aza veranao amin'ny toetra zava-misy ao amin'ny fotoana iainanao satria iny no tena manara anao, ny tena marina. Zay zany ny anton'ny pirkei avot. Dia amin'ity efa tsy androany intsony zany fa amin'ny herinandro ho avy io hanomboka asika zany amin'ny famakiana ny pirkei avot sy famakiana sy ny jerena kely koa inona koa ny hafatra ao ambadika ny tena marina, inona ny hevitra, inona le fahendrena tokony hananana amin'izay fotoana zay. Amin'ny Yom Rishon na Lahady ho avy izao zany no hanomboka asika amin'ny pirkei avot. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Toda Rabba Arabanit Laita Jefesh Toda. Si ho an'ny rehetra rehetra zay nanaraka. Yom Tov Mikulam et Shabbat Shalom.